vavaka lehibe sy goavana ho an'ny firenena, fotoam-bavaka lehibe ho an'ny firenena. Hoy ny voalazan'ny baiboly Isaia 40:20. Mandehana ry oloko midira ao amin'ny efitrananao ary mirindrina varavarana ianao ka mirekely ndray mpimasomonja mandra-pahalasan'ny fahampezerana. Fotoam-bavaka lehibe ho an'ny firenena. Mazaho hery fampianarana ary fahasoavana tompoko eo ampanarahana ny fandaharana. Vavaka lehibe ho an'ny firenena. Fanina no iaravanantsika rehetrarehetra tompoko ho antsika izay manaraka miaratrano. Izao fotoana izao moa zany dia rahantsika amin'ny confédération des églises et des associations évangéliques de Madagascar. Iaraha idiran'Andriamanitra isika ndaontsika hisaotra an'i Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra nataony teo amin'ny fiainantsika. Sotranao izay Jesosy io ny amin'ny zavatra rehetra ataonao eto amin'ny firenenay, ianao rehefa teo hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra mbola ho ataonao sy izay mbola ho ataonao eto amin'ny firenenay. Mankasitraka Jesosy. Androany izay dia iara ilaza hoe misaotra Jesosy, misaotra anao, misaotra Jesosy. Nos reja nataonao misaotra anao, iara isika rehetra hoe antsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao iara hivavaka ho an'izao firenentsika izao. Ndao isika angataka famindrapo, angataka fiantrana, angataka famelan-kelika ho an'izao firenentsika izao. Iara hivavaka tsika tompoko. Andriamanitra eo indreto izahay misolo tena mijoro eo mibanga mifona ho an'izao firenena izao. Mangataka fifonana sy famindrapo izahay manomboka amin'ny mpitondra, ny filoham-pirenena, gouvernement, mangataka fifonana izay Andriamanitra ary mangataka famindrapo andreo manam-pahefana rehetra. Fona aminao ihany koa izay Andriamanitra ny amin'ny ho amin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra, hatrany avaratra, hatrany antsinanana, hatrany antsimo, sy andrefana dia angatahana fifonana, famindrapo sy famelan-kelika avy aminao Andriamanitra. Mba hiantrao izahay ary mangataka fampahilatana masom-panahy, dia mangataka izay Andriamanitra mba haneho ny herinao ianao eto amin'izao firenena izao. Dia misaotra Jesosy, misaotra fanenasa. Halleluja. Asehonierina eto aminay
Zany mivavaka io miandrandranao izay vakio zay Andriamanitra mitanao zay fonjeo an-tanay Andriamanitra amin'izao fotoan'izao ho an'ireo mpitsabo rehetra sy ireo mpitsabo mpanampy ary matsiaro-bavaka zay ilay olona traran'ny aretina Covid-19 amin'izao fotoan'izao ianao anasitrana an'izy ireo dia ianao hiteny aminay amin'ny alala mpanompoana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raisiko fifaliana lehibe ho ary moa zany ry havana malala zay manana tongotry manokana anaraka izao fotoam-bavaka zay vavaka lehibe ho an'ny fireneny zao no iarabanantsika mianakavy tafavory marobe indray apotsy ny fitaovam-pahitan-davitra amin'izao fotoan'izao izany. Pasteur Jean-Paul Rakotonirina no entony manoloana anao amin'izao fotoan'izao ary tona ny afatr'Andriamanitra anao ampinoana sy ampatokiana lehibe ampanajana tanteraka no anaratatsika an'Andriamanitra manoloana ny fafahako sy fafahanao tafavory sy tafoana marobe ankehitriny izao izany. Raha sika koa dia andahoantsika mianakavy iaraka hivavaka angataka amin'Andriamanitra hitavika atsika satria ny Baiboly dia miteny mazava tsara mihitsy manambara aminao hoe antsoy aloha ny tompo dia hovaliko ianao ary misiko zavatra lehibe sy sampatarina zay tsy fantatrao. Andriamanitra rainay tsara indrindra zay ny andanitsy lehibe loatra ny fitiavanao, ny fahatsaranao, ny fahalehibiazanao. Fatako indrindra fa manatsikito ianao satria naizana izy zay moa ny ambonan'ny ona tena mianaraka teo foana aniraka ny fanahy masina inao androany, fanahy masina zay parakleta pampaesy pampianatra sy pampiaika ikasika ny foy olona zay mandray ny teny matoy zao ankehitriny zao io. Andriamanitra raiko amin'ny anaran'i Jesosy mahampanompon'Andriamanitra vavaka ho azo manokanao raiko sy trano izy raha marary okiona mivatana aminao amin'ny alalan'ny teninao izy ary mandrafo aminy ianao vonjeo taminay so firenena izao ianao anangana indrindra ny vahoaka malagasy hitony izy ianao fombiazana ho am'fandresena lehibe ary anatin'ny teny tompo ambaranao amin'ny tena sikaponao hoany amin'ny alalako mahampanomponao any fanahy masino andefa ny teninao ianao fanasitranana ampiarina ny tsary avy isamatan'olona amin'ny ilombo zay mianjeraky ry tompo tsara zay ny andanitsy nitera sy ajamangatry zay satria tena miendrika anao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia. Amen. Ataon'ny bokin'ny Joba toko 4:10. Joba toko 4:10 eto amin'ny andininy ny fafitiany
novakiko amintsika mianakavy amin'izao fotoana izao. Zao no voasoratra ato amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa mitanio ange ny biby fa mpianatra anao izy, ary ny voromanidina fa anambara aminao izy. Misy tenina le mampipotra mamperitreritra ihany eto ary tena malasa saina lalina mihitsy hoe ahoana marina tokoa moa zany tena le manitra mara amin'izany teny zany. Ary de tena ataoko hoe zavatra tsy fao mihitsy ary nasaina le manotataoko sy ataonao. Mety manitra ampantainina amin'izao tsika rehetra satria mamperitreritra lalina ke raha lasiana vavy ray aman-dreny. Le tenina le manitra zay mivakilo tsy toana hoe kanefa anotanio any biby fa hampianatra anao izy, ary ny voromanidina fa anambarany aminao izy. Ray aman-dreny raha lasiana vavy ohatra mitohy zavatra takan'to hoe loza tsangany zany hoe inona moa zao sianao amin'ny maha-olombelona atsaiky. Ny fananantsika fotom-pisaina mateo ny tena azo lazay hoe fananantsika fanahy, satria olo ampitenenana malagasy ho ny fanahy maha-olona. Mazava ohatry zany fa ny biby dia hosokajina tsisy fanahy mahatonga ny olona anankiray raha misy manana fo ratsy na fofeny faneloana, fofeny fiapagana na mamon'olona na tena ataoko hoe tia raha latsaka na mitadiny fomba rehetra mba naninganana ny manodidina azy. Dia zao zavatra maran'ny olona amin'izay fotoana izay manao hoe tena tsy mba manana fon'olombelona iny olona iny fa manana fon'biby iny. Manana fon'biby izy verana dia sahany zany, dia nasony ny zanany tao kibony, dia nonomy ny tena marina ny zanany, dia tena napahoritaka ny zany. Tsy tia ny ray aman-dreniny tena manana fon'biby mihitsy izy iny. Ray aman-dreniny efa sa mamozozy iny, tsy manome ny famondram-po, tsy manome ny fitiavana, fa tena vao mai nararotiny, vao maika tena navelony faty ary tena navaliny akady mihitsy azy. Tena manana fon'biby iny olona iny, tsy mba olombelona iny fa biby. Zany le olona ny zavatra matetika mitsanga amin'ny fiainantsika, ary ino fanontaniana mitsanga amintsika. Raha tena misy olona manana fo ratsy na manana fo letika na manana fo tsisy fitiavana na manana fo feny fakalanana, tena azo lazainy tia mandingana na azo lazainy hoe tia mamarina kabolana mitady ny fomba rehetra anapiteny ny fiainan-janak'olombelona ary namety miankona ny fianakaviany tsy tia miakalay. Zao ny masina ohatran'ny olona mana tena tsy manana fo olombelona iny, fa za tsy miteny olombelona iny tsy tena biby mihitsy izy iny, tena biby iny. Zay le metimety tenin'ny zanak'olombelona. Ary averiko ianao zay manaizo tenin'Andriamanitra zao mety efa niteniko iteny ity, fa zao nefa ny zavatra anankiray tokony tsy adonitsika raha lasiana vavy. Ray aman-dreny manaraka namola ny tenin'Andriamanitra miteny mazava tsara mihitsy ety manambara manao hoe kanefa anotanio le ny biby fampianatra anao izy, ary ny voromanidina fanamarany aminao izy. Ray aman-dreny da lasiana vavy manaraka andotsika aza ijery tenin'Andriamanitra rehefa miteny tsy taka ny fisain'olombelona ny tenin'Andriamanitra. Zao ny voalazan'ny Baiboly, ny hevitra izy Andriamanitra tsy hevitra reny, ny lalako izy tsy lalana reny, taka ny avy ny lanitra amin'ny tany, ny avy ny lalako sy ny lalana reny, ny fihevitra ny fihevitra reny. Mazava loatra zany ny havana malala zay manety tenin'Andriamanitra no anteny, fa tena mahatonga Andriamanitra miteny marina ny teny lokony vavany. Na tsy araky ny zavatra eritreretinao azy, nenao taka mitody lasa tena marina, tsy zakosa moa tena marina andeha akafianarana ny biby. Zany hoe amin'olombelona no andeha akafananarana ny biby. Zany hoe tena marina no azo lazay hoe atoko ona ny tena marina efa fantatro sao fa biby zao hoe dia andeha akafianarana aminy aho na andeha hianatra any aminy aho na andeha amintany aminy aho hoe ahoana ny taky zao, ahoana ny tokony fitondrako ny fiainako, fitantanako ny fiainako sy momba rehetra. Marina ny tenin'Andriamanitra, raha miteny ny tompo kanefa anotanio hoe ny biby fampianatra anao, tena zavatra fa marina amin'izay efa voalazany Andriamanitra. Ataon'ny boky Roapolana toko fatelopolo no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Roapolana toko fatelopolo zao no voasoratra ato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo eto amin'ny andininy faefatra amby roapolo no amboako azy. Hoe tenin'Andriamanitra manao hoe izao zavatra efatry zao dia kely mety ambonin'ny tany nefa eny sady mahay. Ny vitsika dia firenena tsy matanjaka, nefa manambona ny haniny amin'ny fahavaratra. Ny biby raka dia firenena tsy manan-kely, nefa manao trany amin'ny ara-mato izy. Ny valala dia tsy manana mpanjaka, nefa izy rehefa miainga manao tongony tsara. Miatsiatsy dia mangady amin'ny tanany, nefa tonga ao an-tranon'ny mpanjaka izy.
riavana malala zay maneto zao tegna Andriamanitra eto alohan'izao tena tsy idiratsika lalina ny fiainan'ireo biby efatsy ireo zay voalaza ny tegna Andriamanitra mazava ohatra fa kely mety amin'ny tany le biby reo ka rehefa eny sady may karaha iny zany Andriamanitra miteny amin'izao hoe ka rehefa anontany biby fampianatra anao izy ary manidina fa anamariny aminao izy misy fampianarana lehibe tian'le tenin'Andriamanitra reo ambara fampianaran'ireo biby efatsy reo kely izy reo mety amin'ny tany nefa eny sady mahay voalohany indrindra voalaza ny tenin'Andriamanitra fa mivitsika dia firenena tsy matanjaka izy ka rehefa kosa manambana ny aniny amin'ny fahavaratra raha manindra raha sianabavy malala ho za mivitsika zany dia firenena tsy matanjaka nefa dia zao voalaza ny tenin'Andriamanitra manambana izy amin'ny aniny amin'ny fahavaratra manantsaina ny vitsika satria loapolo na toko fa andininy faheliny dia ny tenin'Andriamanitra manay mandiana ny vitsika raha manayna izy dia ny faleony ka mahire raha imarindra raha sianabavy malala izao sianao zany mila makataka ny vitsika raha malaina raha kamo izao sianao zany ny tena marina mila makafanana ny vitsika raha titsika ny tena marina azo fazena hoe ho tenin'Andriamanitra zay ny tompo amin'ny zavatra rehetra mandiana ny vitsika raha malaina dia ny fanoka ba ire faharoa manarakarak'izay tsy mivitsika ihany fa voalazan'ny tenin'Andriamanitra ihany koa fa manambana ny hanina ny fahavaratra bitsika io zany na dia azo fazeny hoe tsy manana mpanjaky tsy manana mpitariky izy dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa le fahasotoana zany ny tenin'Andriamanitra tahina tenin'Andriamanitra mpahafantarina kiasika n'ity vitsika ity faharoa ny bibiraka dia firenena tsy manan-kely nefa manambona manao an-trany eny ambonin'ny aram-bato izy firenena tsy manan-kely mbola iresika mikasika ny firenentsika ao anatin'ny fotoana voy tsy manan-kely nefa dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa nahoana izy manao trano eny ambonin'ny aram-bato mazava loatra zany zao fianao mila todiky amin'izay zavatra zay eo masin'Andriamanitra mba afaky sy efa nanao trantsika amin'ny aram-bato Jesosy Kristy zany aram-bato zany fatelo ny valana dia tsy manana mpanjaka nefa izy rehefa miainga dia manao tokony tsara voalazan'ny Baiboly zany tsy hoe mpanjakana valana tsisy mitsy tepotarika amin'ny valana fa rehefa miaraminy izy manao tena tokony tsara verefitra ny fitondram-panjakana raha mahita miambalala mandrafitra amin'ny tany satria anao rehefa miainga manao tokony tsara ary tsy amin'izao fotoana ialantsika zao ihany fa natao amin'ny andron'ny Baiboly azy raha sianabavy ray aman'iny ilaina ny afatsika miala manao tokony tsara amin'ny alalan'ny firaisan-tsaina firaisan-posy fanahy firaisan-kevitra amin'ny alalan'ny fifankatiavana fifanajana fitalian-dalan'ny famezamoninazy isika samy mpanoton'Andriamanitra dia andao iraisaina ray fosy fanahy itsika samy zanak'Andriamanitra andao ifankaty iraisaina ray fosy fanahy itena azy raha zay itsika malagasy manontolo andao iraisaina iray fosy fanahy eo anatsin'Andriamanitra satria isika ny manana mpitariky tokony azaina manana mpitariky tokony memoninahitra ekeko ny mpanadrana mety tsy hitovy ny friakevitsika fa zao ohatrany rehefa misy mpanjaka natsangana Andriamanitra managana mpanjaka Andriamanitra manitsy mpanjaka noho izany andao sy ivavaka ny folopirenetsika ary andao manaja azy andao hitadalany famezamoninazy satria tena marina mazava loatra fa Andriamanitra afaka nifahagaganantsika takan'izay voalazan'ny Baiboly teto ary mila makatahaka amin'ny bibitsika araka ny tenin'Andriamanitra rehefa miaina ny valala manao tokony tsara izy tsisy mpitary-balala tsisy mpanjaka-balala fa nahoana ny tena marina rehefa miaina manao tokony tsara afaka mivita zavatra lehibe sika malagasy sambatra asianao fa malagasy ary misaotra an'Andriamanitra fa tena tonga rerin'izao tontolo zao firenentsika malagasy zao misaorany tompo anao ny amin'ny tena tompo hoe na dia misy aza merity maningana ao ny tena marina merity maningana fa misaotra an'Andriamanitra saotra an'Andriamanitra dia zao afaka manjary sitrana ny marary afaka manjary sitrana ny olona ary misy olona fa mitsolo vavobelany amin'ny fanasitrana ninanany zany tamaro zany ekeko fa izasianao mila manatanteraky zany ary mila mitsolo amin'izany satria marina ny tenin'Andriamanitra raha sianabavy ray aman-dreny biby faefatra farany sady amaran'izao toloteny zao ty vavatsika dia le tenin'Andriamanitra miatsiatsy dia mandady amin'ny taniny ka nefa tonga amatrany mpanjaka ninona fahenao tsy fantateranao ninona fahotarana fatifitanao ray tombotra amin'Andriamanitra anao na dia mandady amin'ny tany zay anao ny tena marina ny amin'ny fahotana sy faratry tonga ohatrany mpanjaka anao fantatsoa fa Jesosy Kristy mpanjaka ny mpanjaka andao itsika anaton'azy andao ikoky eo anatriny andao ibebaka ialan'ny fahotana ialan'ny faratriny andao tsy miteny fantatry zay efa marina zay efa mivavakatso mivavaka andao ialan'ny fahotana zao tsika satria raha ny olo zay natsogona mianarako ny tenin'Andriamanitra no avy eny tsy tena ka hivavaka sy hitady ny tavana ary alamin'ny raha tsy fanao dia enao zay andao mitsony Baiboly ka mialany eliny anasitrana ny taniny andao ry malagasy ifankaty
ndo i malagasy miporomampanahy iombokevitra eo mason'Andriamanitra andao hitadiny fomba inona fomba mba asitrana ny malagasy rehetra inona fomba mba iarana otsika retinaritra zao mivoaka malagasy inona fomba mba atongatsika tena afaka tena azo hitan'Andriamanitra fa tena hoe mahay manatra ny mpitondra atsika mahay manatra ny mpitarika atsika ary mamivoninahitra azo manakarivo satria mazava loatra fa zay tomivirana ao amin'ny jafotr'Andriamanitra riavany malala tena efa tonga ny fotoana tsy maintsy amaranako tanteraka zao tontendro sady mazava tsara aminao ve le tenin'Andriamanitra ka rehefa mitaniny biby fampianatra anao izy ary ny volo manidina hanambarany aminao izy taotsika mitaniny biby jereo biby zay efatsa voalaza ny tenin'Andriamanitra fa kely reo amety eo amin'ny tany fa zao izy sady mahay da ho antaniny vitritsika fa mazava loatra tsy nade firina tsy matanjaka azy izy manodonany haniny izy ary fahavaratra maintsinjy mafiny zany tena marina vitsika hoe mafiny fahavaratra tsy afaka ivoakatsony zay ka noho zany tena mandeha nangolantrahanonay raha fahavaratra daoka tahaka any am'zanytsika fa tany fa sambatsy anao fa malagasy mireriny amin'ny mahamalagasy anao aza atao mampanenatra anao mahamalagasy anao asino amin'ny olona rehetra eto amin'ny tany fa faly anao satria malagasy raha asinao tafray aman'reny malalao malagasy hoe tiany Jesosy satria namondrano fo sambatsy amin'ny firenena zay manana ny Jehova ho Andriamanitra raha lasina vavy ray aman'reny asion'Andriamanitra ny tena fitiavanao azy voninahitra dia ho amin'ny Tompo Jesosy jereny atsiatsy fa na dia biby mandaly amin'ny tanana izy izy tonga hatramin'ny mpanjaka fa tarotsara mihitsy ny tena marina ny biby iraka fa voalaza ny tenin'Andriamanitra dia firenena tsy manan-kera izy dia zao manao mitsangana ho ny miara-maty ho ny tenin'Andriamanitra engane hitanao iainanao andehananao zao fa marina ny tenin'Andriamanitra mba hivitaina tokoa eo amin'ny fiainanao manontolo voninahitra amin'ny Tompo Jesosy rehetra andaotsika hiverina amin'Andriamanitra andao hifona amin'Andriamanitra eny afodatsika andao hibebaka ny tsy fahatatelatsika andao hilozana ny fifanaratsiny andao hialana ny fampimononana andao hialana ny tena marina ny fifanomezantsiny andao hialana ny fanomezantsiny fahatany sady tsy manao anao tsy malalaitsy nefa maro mihitsy mononona malaky hilozana zany sy hialana andao hitomboka amin'Andriamanitra mba amin'ny ran'Andriamanitra foany ny vahoaka malagasy izany mpiaino jainao manatranao ao ary Andriamanitra ny hitanao raha hiverina amin'Andriamanitra ianao dia anangananao Andriamanitra ary sambatsika firenena malagasy ty satria tany efa fon'Andriamanitra nosy ary Andriamanitra ny fagaranao zao firenetsika malagasy zao voninahitra ho an'ny Tompo Jesosy iririany izany vavaka isotra n'Andriamanitra amin'izao fotoana zao raha sitraka ao ndreo ny lohanao akitao mitsatsalotsy ny tananao mibebaka laozy ny fahotany mititia amin'Andriamanitra fo sambatra ianao Andriamanitra raiky tsara zeny an-danitsy misotra ny amin'ny teninao misotra ny fampahirizanao misotra ny fampianaranao satria nampianatra ny tokoa ianao hoe kanefa antaniny biby zay no fampianatra anao sapa nefa io karazany biby efa tsy kely amin'ny ambony tany nefa mitsady mahay reo voalaza ny teninao Andriamanitra asa afaka tena raisanay folo mpampianarana raisanay lesony ary afany aloso am'izao asa fanompony zay hitonanao zao afany aloso am'izao fahavelomana zao hotainany ny vahoaka malagasy amin'ny anaran'i Jesosy ny teninao sy miverina aminao sapa tompo haleluia am'izao fotoana zao dia ivavakytsika dao ivavaka amin'ny mpitolatsika eto manokana tena teny am-panahy ivavaka ho amin'ny filoham-pirenena ny filoha Androjoely lary anakavy izy mivatsy reo ankona mivavaky zay tompoko ho anareo ray aman-dreny indray mba hanaratra anareo ny Andriamanitra men'Andriamanitra toy zay sy faireny mba hitondra sy hitantana ty firenetsika malagasy ty mba ho iadana sy ho sambatsy iny zao firenena malagasy zao vavakytsika Andriamanitra raiko tena matsapa mihitsy mampanonton'Andriamanitra fa tokony tsy maintsy hitondrany anjara be manakarivo mivavaka am'izao fireneko zao zao firenena malagasy zao anisan'izany mpitaky anay dia ny filoham-pirenena Androjoely mivatsy ny ankonan'Andriamanitra tolo saintsy miaza ny fanamfaireny fanafazavany-tsaina fanafairan-tantsain'Andriamanitra tsara mivavaka manokanoko governy Andriamanitra asisoany fahagagana oka ty miverina aminao ary atoy zao firenena malagasy ny tena tafiboky azy tavaverina aminao misainao mifanamfaireny fanamfairan-tantsaina Andriamanitra le vonjeny taminay ary sitrano firenenay mamindra fo mivoaka malagasy rehetra ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sambatsy zay satria manana ny Jehova Andriamanitra izy satria sambatsy zay amin'ny firenena manana ny Jehova Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy tompo misy tompo haleluia amen Pasteur Jean Paul larako tenerina dia vavaka manakarivo anao hitanao ny Andriamanitra makasitraka tompo lasy favedray ny amin'ny fanatry anao fanotsonao zao fotoana itetombo an'izao lazao miafy raha mba tsapa misy namesinao hitanao any Andriamanitra vavaka lehibe sy goavana ho an'ny firenena
fotoam-bavaka lehibe ho an'ny firenena. Hoy ny voalazan'ny baiboly Isaia 9:20 mandehana ry oloko midira ao amin'ny efitrananao ary mirindrina varavarana ianao ka mirekely ndray mpimasomonja mandra-pahalasan'ny fahatezerana. Fotoam-bavaka lehibe ho an'ny firenena. Mazaho hery fampianarana ary fahasoavana tompoko eo ampanarahana ny fandaharana. Vavaka lehibe ho an'ny firenena.